Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Andriamanitro afao re ao, tompo ao fiangana monjy ahy, ianao mpitahy sy mpanafakay, aza ela rery tompo. Salamo fahasivy ambenipolo. Ankafaliagna ankaravoagna no anoloragna fiarabagna antsika jiaby, izay magnaraka tsy tampaka ity onjapeo ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjapeo mamitambatra antsika ho iray, sady onjapeo mitady mandrakariva, ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèzy mamitsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ireo fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjapeo ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna antsika EOV jiaby tratran'izao alahady faha-20 mandavan-taona amin'ny taona di amin'ity taona 2024 ity. Koa amin'izao alahady faha-20 mandavan-taona izao dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe ny vola natao anompo fa tsy ho tompoina. Ndeo renesitsika ireo vakiteny masina tolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Vakiteny masina voalohany, boky ny mpitoriteny, zavapoana de zavapoana, ho ny mpitoriteny, zavapoana de zavapoana, zavapoana ny zavatra rehetra, fa olona nanampatra tamin'ny asany, fa endrena amampahalalana sy fahakingana, ka dia mamela ny vokatry ny asany, ho anjaran'ny olona tsy ny sasatra tamin'izany akory. Izany indray koa de zavapoana sy loza lehibe. Inona tokoa moa no azon'ny olona amin'ny asany rehetra sy amin'ny ahiahimpony rehetra izay nanasatra azy taty ambany masoandro, fa ny androny fa oriana avokoa, ny raharahany fa sorisorenana fotsiny, ny alina avy no tsy tsaharany fony. Zavapoana ihany koa izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Viva o
voafidy na Andriamanitra avitsoka ny tompo andalo azy-pianjanao vahoaka voafidy na Andriamanitra avitsoka ny tompo andalo azy-pianjanao Vinifalikao benitu Levatulamisivunditika Teavakevallomisao Jirasiakarazazi Faizandemanda saditu Vahoaka voafidy na Andriamanitra avitsoka ny tompo andalo azy-pianjanao vahoaka voafidy na Andriamanitra avitsoka ny tompo andalo azy-pianjanao Natamkazin ranomasina Netiaskurovasatanani Nekufa Tukunanawatika Faizun tenandemancika Okasiun difiandini Sanua maram silasai Vahoaka voafidy na Andriamanitra avitsoka ny tompo andalo azy-pianjanao vahoaka voafidy na Andriamanitra avitsoka ny tompo andalo azy-pianjanao Aza de mafotony tany alerika Nefa nahitany asa vitako Taranako ty efapolo taona Fanatezitray Okafania sy tokoity Mety alala ny tena lalako Vahoaka voafidy na Andriamanitra avitsoka ny tompo andalo azy-pianjanao vahoaka voafidy na Andriamanitra avitsoka ny tompo andalo azy-pianjanao Tezitra ny alina Tsy azana miaraka amiko Tompotsika Raidezany fidiatsika Mety miantsoatsika Fanaitosany menyatsika Vahoaka voafidy na Andriamanitra avitsoka ny tompo andalo azy-pianjanao vahoaka voafidy na Andriamanitra avitsoka ny tompo andalo azy-pianjanao Vaky teny masiny faharoe taratasy ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Kolosy. Ry kristianina havagna, raha niara-nitsangana tamin'ny Kristy ianareo dia ny zavatra any ambony amin'izay toeran'ny Kristy eo ankavanan'Andriamanitra no katsao. Ny zavatra any ambony no ankafizo fa aza ny zavatry ny tany. Fa maty ianareo ary miara-miafina amin'ny Kristy
ao amin'Andriamanitra ny fiainanareo. Fa rehefa iseho i Kristy izay fiainantsika, vao hiara-miseho aminy amboninahitra koa ianareo. Koa ataovy maty ny ratsambatanareo dia ny any ety an-tany, izany hoe ny fijangajangana, ny fahalotoana, ny fahavetavetana, ny fanirian-dratsy ary ny filan-ratsy ny nofo izay fanompoan-tsampy. Fa aza mifandainga ianareo fa efa narianareo ny olombelona taloha mba amin'ny asany, ary efa notafianareo ny olombaovao izay avozina ho amin'ny fahalalana lavorary araka ny endrika ilay nahary azy, ka tsy mahalala intsony izay hoe jentily na jody, na voafora na tsy voafora, barbariana na sita, mpanompo na olona afaka, fa izao ihany. E Kristy no zavatra rehetra ao amin'izy rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isoragna ny e Andriamanitra. Ombantsika mianakavany ny Tompo ho tanteraka tokony izany. Evanjely masina nosoratiny Masinday Loka. Voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'izany andro zany, nisy olona iray eto amin'ny vahoaka nagnanto amin'i Jesosy hoe, ry mpampianatra, mba ilazao kely ny rahalahiko izara ny lovany amiko. Fa hoy Jesosy ataminy, rahalehilahy eo, iza moa nonanendry ahy omby tsara na ompizara aminareo? Ary hoy eze tamin'ny olona, tandremo tsara so azony fahirana ianareo, fa ny an'ny olona tsy miankina amin'ny abetsahany izay ananany. Dia nanao fanoharana tamin'izy ireo izy nanao hoe, nanantany na vokotra be ty lehilahy mpanankarena anankiray, ka velona eritreritra toy izao, inona reno ataoko fa tsy manana toerana amoreko ny vokatra aho? Dia hoy izy, izao lahy no andeha ataoko, oravako ny toeram-bariko, ka anao lehibe kokoa aho. Dia angoniko daholo rehefa mety ho vokatro sy ho fananako rehetra, ary olazaiko amin'ny fanahiko hoe, ry fanahiko, manam-pananana be ampy ho any amin'ny taona maro ianao, ka miala sasatra, mihinana, misotroa, manaova fihinanam-be. Fa ho kosa Andriamanitra taminy, ry adala, anio alina ihany dia alagna aminao ny fanahinao, ka ho anizahary izay navorinao, dia toy zany ny olona izay manangon-karena ho an'ny tenany ihany, fa tsy mba miary eo amin'Andriamanitra. Zany ary ny tenin'ny Tompo. Derany eo anao ry Kristy. Kristianina ava malala araky ny averimberitsika amin'izao vanim-potoana mandavataona zao, dia atolotra ny eglizy ireo tenin'Andriamanitra anampy asika ametraka sara
ampivahatra tsara ny finoantsika ary indrindraindrindra moa amin'izao isika miara-miatrika ny sinôda izao ka raha tamin'ny alahady lasa teo ary dia nandinika ary nibanjina nandalina mikasika ny vavaka isika fantatra sika sara ny anjara toeran'izany vavaka izany ary zay indrindra no natonga sika nametraka ny dingana voalohany amin'izao sinôda fahafito izao ho fianakaviana eglizy kely miara-mivavaka mandalina ny finoana ka ataoko fa mbola ao ansaisika zay nilazaisika tamin'izay fotoana izay satria araky naverimberitsika anisany maha-kristianina sika ny vavaka ary manan-danja lehibe amintsika ny vavaka satria io no mampiombana antsika amin'Andriamanitra zany hoe mahatonga sika ho zanak'Andriamanitra ary araky nilazaisika aza maro ny zavatra nataon'i Jesoa nanaitra bebebe an'ireo mpianatra nefa tokana no nangatahany tamin'i Jesoa dia nampianatra azy ireo ny vavaka ary tamin'izay indrindra i Jesoa no nampianatra sika ilay vavaka azo lazaina fa vavaka volamena ho asika dia ny raina nan-danitra zay azo lazaina ihany koa fa mamitina n'izay fiainansika mahajanak'Andriamanitra izay ny tapany voalohany ho isika amin'io vavaka io dia fibanzinana bebe koa ny ray ary ny tapany faharoa dia ny fiainansika ary fiainansika miara-dalana amin'Andriamanitra ary zay moa no ataosika amin'izao sinôda izao ary izay indrindra ry kristianina ava malala amin'izao alahady 70 izao zay araky nilazaisika teo anampy isika andalina ny finoana dia azo lazaina ihany koa fa zavatra anankiray zay manan-danja amin'ny fiainansika ihany koa dia sinona zay fa ny resaka vola sy ny resaka arena fantatra sika fa io vola io no tonga resaka maro be ka ilaina no mametraka tsara ny anjara toeran'izany vola izany eo amin'ny fiainansika satria sy afenina fa noho ny vola dia maro mikorontana ary araky ny lazain'ny soratra masina aza dia demony mpanakorontana ny vola kanefa azo lazaina koa fa tsy maintsy ilaisika ary anisan'izay lazaisika matetika hoe fandraisana tanana ka izay indrindra ry kristianina ava malala aoka amin'izao alahady 70 izao mba andalina an'izany bebe koa isika ary ametraka azy amin'ny tena toerany araky ireo vakiteny zay arosiny eglizy amintsika ary ny ventikevitra raha teo moa dia efa manampy isika amin'izay torolalana sy maintsy resika zay aoka hoy ny ventikevitra ny vola natao anompo fa sy hotopoina ary dia zay tokoa no alalininy ireo vakiteny telo zay arosiny eglizy androany ny vola tokoa sy natao anompo sy Andriamanitra naovinana ny vola fa hoentina anompo an'Andriamanitra sy ny namana ary zany ny tena dikany fandraisana an-tanana amin'izao ezaka rehetra ataosika izao raha ny vakiteny voalohany tokoa ary dia sy misalasala izy milaza amintsika ao amin'ny bokin'ny mpitoriteny na ny Koelety fa zavapoana dia zavapoana izao rehetra izao raha sy mifototra amin'Andriamanitra zavapoana ny zava-drehetra raha sy mifototra amin'ny fahendren'Andriamanitra zany hoe amin'ny alalan'Andriamanitra sy miaraka aminy ary ao aminy ny sy maintsy izerena ny zava-drehetra fa indrindra zany ny vola ka izay indrindra no ananaran'ny bokin'ny Koelety bokin'ny mpitoriteny antsika ao amin'ny vakiteny voalohany ka raha nanontany ary ao amin'ny evanjely raha nanantona an' Jesoa lay lehilahy anankiray ka nangataka tamin'i Jesoa hoe ry mpampianatra mba ilazao kely ny rahalahako
izara ny lovanay amiko, ary raha misy tokoa zava-manahirana amin'izao fotoana iainantsika izao ary manapotika ny fiainantsika hoy aho teo, dia io resaka lova, resaka harena, resaka tany, ary dia milaza miara-mahita isika amin'izany. Ary zay mbola ilazaitsika eto hoe tena tonga amin'ny tena ilana azy indrindra fa indrindra amin'izao isika miara-dalana amin'ny sinôda izao. Ka inona moa valin'i Jesoa an'ilay manontany, ary isika koa manontany amin'izao alahady 7 zao, raha asaina mandinika ny momba ny vola, dia hoy Jesoa, tandremo tsara so azony fahirana ianareo, izany hoe ny fitiavan-tena, ny fitodiana amin'ny tena. Io zany no fototra manapotika ny resaka vola sy ny resaka arena. Io no mahatonga ny vola ho virus tena mandoza misy, sy ny vola zany no rasy ry kristianina hava malala. Ilaina ny vola, fa ny rasy zany arak'io lazain'i Jesoa io dia ny fahirana, zany hoe ny fitiavan-tena, ka mahatonga ny fanilikilina ny hafa, mahatonga ny herisetra, ka mahatonga azy ho rasy. Inona mondoka ny mahatonga ny hoe ny fitiavan-tena, ny fahirana, izay no mahatonga sika manompo ny vola, zany hoe las'Andriamanitra ny vola. Ary indrisy izany no zava-misy amin'izao fotoana izao, ary zay no manakorotana an'izao tontolo izao, eran'izao tontolo izao, ary saitana sony ny fandriam-pahalemana, ary dia verimberiny ny papa izay, sy ny abesany arena zany na ny fananana no azahoantsika ny tena asambarana, fa ny azahoantsika ny asambarana dia ny fahaizantsika mampiasa n'izay vola zay anasoavana ny hafa, ary zay no mahatonga ny fahendren-drazana zay tsy maintsy apetraka amin'ny tena toerany ankehitriny. Dia fantatrasika aleo very sy kalakalam-bola toy izay very sy kalakala fihavanana. Inona moa ny fihavanana tian'ny razana ambara io? Ny fahaizasika mifanasoa, ka raha very zay fifanasoavana zay dia aleo very ny vola. Manonteny ihany koa nefa ny razasika ny omby mahia sy le lafiny namany, ka raha ny fahendren'izao tontolo izao ary no entisika mijery ny vola, raha ny lôjika n'izao tontolo izao no entisika mijery ny arena, dia fataro ary fa korontan-dava ny fiainansika eto anivon'ny fiarahamonina sika, ary zay ny sy maintsy jeresika amin'izao sinôda izao. Ary io lay rafi-pahotana sy maintsy arodana, satria ny fahotana dia sinona fa ny fitiavan-tena, sy ny vola zany ny fahotana, sy ny arena ny fahotana, fa ny fitiavan-tena, ny fahirana, ny avinavina sy ny fialonana. Ahoana tokoa ary ny hevitsika vita batemy eo anatrehan'izany rehetra zany, ny anjara toerasika dia sy maintsy ahatonga ny Kristy, ahatonga sika ho Kristy mpiarabelona ho isika, ka ahatonga sika ho fahazavana, ho fanilo an'ny olona, ka anjara sika ary no miasa mafy, asa hoentona anasoavana ny hafa, ary zay no asan'Andriamanitra. Ka raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia manjary fanasina eo am-piarabelona isika. Tahaka an'izay ny vola hoentina anasoavana ny hafa ry kristianina hava, ka tonga sika ahita ny fivelarana maholona samy olona rehetra. Ary zay no mahatonga ny eveka mamerimberina hoe sy Madagasikara no mahantra arena, manan-karena Madagasikara fa mahantra olo marina, olo kendry izy. Ka raha tisika hiavitra ary ty tanindrazasika ity dia sy maintsy araky ny lazaisika ny fahendren'ny Kristy
no manjaka ary zay no mahatonga sika mamerimberina sy maintsy na averina amin'ny tena toerany ny fihavanana, zany hoe fihavanana sady kristianina no malagasy. Ary de zay indrindra no ananarany Masindahapôly antsika ao amin'ny vakiteny faharoa amin'ny taratasiny ao amin'ny taratasiny ny Kolosianina, ka mananatra sika izy ka sao ny zavatra any ambony, io ambony io sy ilay toerana fa tsy rehefarehefa amin'ny tany, satria ny vola mampirehefarehefa sika amin'ny tany, ilay arena atao sika otopoina mampirehefarehefa sika amin'ny tany, fa oka ozy izy ka sao any ambony amin'izay toerana misy an'i Kristy ny fiainatsika. Ary izay no ezaka sy mainsy ho tanteraisika ry kristianina havana amin'izao fehetreasika ny synôda izao. Ka raha mananatra sika ary i Masindahapôly dia tiany ambara hoe raha mikasaka any ambony dia ny vola hoentisika ampanjakana ny Kristy, zany hoe hoentisika ifanasoa ifanompo ka ampanjaka ny rariny sy ny hisiny, ka amin'izay andravan'ireo rafi-pahotana zay mitady angeza sika isika ry kristianina havana. Ireo no ezaka sy mainsy tanteraisika amin'izao fametrahasika rafitra ahitasika ny fivelaran'ny maholona sy ny olona manontolo. Raha izany tokoa ny vokatry ny vola dia mampirehefarehefa sika amin'ny tany raha izy ny tompo isika. Raha manampy isika kosa izy anakatra zay toeran'ny Kristy dia ahitasika ny fivelarana, ahitasika ny tena mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra, satria ny olona manontolo sy ny olon-drehetra de siza fa i Kristy. Ary io no ananarany Paoly asika amin'ny vakiteny androany. Amin'izay tokoa manko de ho feno ny fahendren'Andriamanitra isika, ka raha feno ny fahendren'Andriamanitra de mahay mandanjalanja ka sy ny vola isony no ibaiko ny fiainasika, fa isika ny baiko ny vola. Ary inona moa ny baiko tanteraisika fa anao ny asan'Andriamanitra isika ry kristianina havana. Raha nananatra n'ilay tonga nanatona azy tokoa ary Jesosy ka mampisinjo azy amin'ny fiainanao avy, dia izay koa no sy mainsy hoentisika miatrika an'izay fampiasasika ny vola izay. Aokary hoentisika hitondra amin'izay fiombonana ny arena rehetrarehetra, satria ny fiadanana dia ny fahaizasika miombona ao anatin'ny soa, ao anatin'ny marina, ao anatin'ny rariny sy ny hisiny. Ary izay no mampiavana sika, ary izay lay fihavanana sady kristianina no malagasy. Ka engany iovany fony ampanahsika, fa indrindra amin'izao sika miatrika ny synôda zao, satria araka ny averimbery sika ny risika dia mba hanana sika rafitra, anampy sika ahita ny tena fivelarana tokoa, rafitra ahitasika zay toeran'ny Kristy araka ny fampianarany Masindahapôly teo, hiala amin'ny rafi-pahotana mampirehefarehefa sika ry kristianina havana. Aokary ikambana ny fosika, akambana amin'ny fony Jesosy ny fosika, ka hikasaka n'izay misy an'i Kristy sika, esory araka ny averimberitsika zay miako am'ireny fonsika. Ry Jesosy tompo, sakano izahay sy raiky koa amin'ireny vola zay manasodokanay matetika, ka sy ahitanay ny namanay amin'ireny arenany tany ireny, ary sy antehitra amin'ny zava-mandala, fa engany ireny hoentinay ikasahana anao, ikasahana ny endrikao, ary anao ny tomponay fa sy ny voro, ny endrik'ireo manodidina anay, fa indrindra ireo zay ao anatin'ny fahasairana dia endrikao. Kampio zahay, ahay anokatra ny fonay ho azy ireo, ampio izahay
ikendry mandrakariva ny fanjakanao ary ametraka ny rakitray sy ny fonay any amin'ny mandrakizay araky ny ampianarin'ny masindavapoly anay ny any ty masiny Maria reny io mpitaridalana anay ianao ary tsy misaraka amin'ny eglizy miaradia amin'ny eglizy miaradia fa indrindra amin'izao sinota izao maro ny sakasakana ry Maria reninay io indrindra ny arenan'izao tontolo izao izay mahasodoka tokoa ka mahatonga anay sy ahita ny namanay ampio izahay mba anokatra ny fonay ka ireo izay encombrement ao amin'ny fonay ane mba hiala tao ka omenay any Jesoa ny fonay ka zary tabernakla velona tahakanao izahay masinday Josefa o ray mpiaro ny eglizy rehetra eran-tany ianao eto mba afaka ny ray mpianakaviana zay maro ny sahira saina ankehitriny noho ny sy fahitana haso ny sahitana zay fomba amelomana ny ankohonana ka ampio izy ireo hifikitra amin'ny tena marina fa sy hiala amin'ny lalakafa mety handrendrika azy bebe kokoa engany ny ray mpianakaviana rehetra ananeripo ilaina andesena izay fakapanahy izay ka hikasaka mandrakariva an'izay misy an'i Kristy fa sy rehefarehefa amin'ny tany ka sanatria vomeka andoza indray ampio izy ireo ry Josefa mba ho tena ho ray mpianakaviana izay mikolokolo ny ankohonany tokoa ka engany ny fianakaviana mba ho eglizy kely tokoa aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.